La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Arabatra amin'ny saramanitra Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Anary sy tsara lalàna. Mahazo Arahinao ny fampalalambavao miaraka amin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Mba ho fafinarita ny fampalalambavao ho arahinao miaraka amin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Toren'ny filakevitry ny gouvernemanta io maraina io namoaka ny datim-pifidianana ny Premier ministre Tsay Christian. Tsy nasiana resaka ny teti-bola ho ampiasaina amin'izany. Solombavamboaka misy 570 no nandany ny lalàna amin'ny fehiny teti-bola-panjakana na sipantsiana 2024 nandritra ny famaranana ny fivoriana ara-potoana teny amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ny ity androany ity. Tsy azo ekena ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana mandritry ny fanatanterahana ny fifidianana ho ny mpiandraikidrarahany Masivo Amerikanina. Io no nivoatra nandritry ny fankalazana ny fetim-pirenena Amerikanina androany. Tsy fantatra mahazava hatramin'ny androany ny teti-bola ilain'ny seny karakarana ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy nety nilaza ny maribola mazava ho an'izany ny foloan'ny seny androany. Raha nitaky 17 miliara ariary ankoatra ny 70 miliara ariary tamin'ny herinandro lasa teo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, olona 5 no namoneny tao amin'ny fobe-toeran'ny gazety Annapolis ao Maryland, États-Unis omaly. Olona iray no nitifitra vararaka tao amin'ny efitrano fivorian'ny mpanao gazety. Voasambotra avy hatramin'ny ilay lavandoza. Na tsy mipirian'ireo avy hatrany ary. Finaritra topo-kilasy topo-goa manasanao ary anaraka ny fampalalam-boan'Kolo TV hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia tao aorianan'ny filakevitry ny gouvernemanta io maraina io namoaka ny datim-pifidianana ny Premier ministre Tsay Christian. Tsy nasiana resaka ny teti-bola ampiasaina amin'izany fanadina. Nivoaka io maraina io ny datim-pifidianana mialohan'ny fotoana, daty izay nivoaka tao aorian'ny filan-kevitry ny gouvernemanta no tanterahiny io maraina io ihany. Irosa fifidianana antsika. Efa ndazaiko mbienimbieny fa tsy maintsy mirosa ny fifidianana antsika eto Madagasikara ary zay ihany no lalana ahafahantsika mamany orana, mamany crise politique amin'izao fotoana izao. Ka ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta dia ataontsika amin'ny fahafito ny volana novembre ny premier tour ny fifidianana. Ary ataontsika amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana décembre ny deuxième tour ny fifidianana. Ka mihitsy manantena fa mipetraka zao ny datim-pifidianana irosatsika amin'ny asa rehetrarehetra. Araka izany ny fahafito ny volana novambra izao ny fiodinana voalohany, raha toka ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana amin'ny tsy taona 2024 ity. Mipetraka ny fanontaniana midika ho fifidianana mialohan'ny fotoana ve ny fandrosoana ny fifidianana 20 andro. Raha nisy marina ny fifanarahana politika, inona no antony nanaovana fifidianana mialohan'ny fotoana, dia rehefa inona no ampiasaina sy dradradradraina ny fifanarahana politika na ny didy navoaka ny HCC. Rehefa mizara seza ihany ve vao ampiasaina ilay fifanarahana politika sa rehefa metra ny datim-pifidianana vao mody arahana indray ilay didy navoaka ny HCC ka izao anaovana fifidianana mialohan'ny fotoana izao. Mifototra amin'inona marina izao fitondram-panjakana misy izao, fanontaniana marobe tsy ahitam-baliny toy izany no apetraky ny mpanara-baovao maro manoloana ny fahanginana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amin'ny hoe mifanaraka amin'ilay didy navoakany tamin'ny zoma fa 20 ny volana Mey lasa teo ve ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny sa tsy.
taorian'ny fivoahan'ny datim-pifidianana samy naneho ny hevon'ireo solombavambahoaka fampiarana ny didina avoaka ny HCC ny firosoana amin'ny fifidianana raha ny nambaran'ny solombavambahoaka MMM Fanady Michel Arina Arjonatra. Isan'ny lahara-pahamehana ho an'ny firenena ary fanarahana ny didina avoaka ny HCC ny firosoana amin'ny fifidianana mialohan'ny fotoana raha ny nambaran'ny solombavambahoaka MMM androany. Mahakasika ny mivoaka-androany datim-pifidianana ny premier tour sy ny deuxième tour manahoana ny hevitrareo mahakasika an'izay hoe solombavambahoaka io zany dia fanajana ny lalàna ny didina avoaka ny HCC dia mametraka fifidianana mialohan'ny fotoana ka 20 andro mialohan'ny daty napetraky ny lalam-panorenana dia mialohan'ny fotoana izay aminay dia io isan'ny zavatra nitolomanay teny amin'ny 13 Mey ny fametrahana ny fifidianana araky ny tokony ho izy ka takinay ao anatin'izany misy ny mangarahara ny fahalalahany rehetra aleotsika hiroso amin'ny fifidianana mba hilaminan'ny firenena amin'izay mba ho filoham-pirenena mambahoaka lanim-bahoaka no hivoaka ao anatin'izany fifidianana izany. Raha toa kosa kasaiky iraisan'ny rehetra ny firosoana amin'ny fifidianana mialohan'ny fotoana zary mivadika kosa ny hevitry ny antoky tim raha ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka tim androany. Ireto farany izay tsy manaiky ity datim-pifidianana nivoaka androany ity ary mitaky ny fandravana ny CENI. Tsy mety aminay datim-pifidianana satria mila miova aloha ny CENI ny raha feta izay mikirakira ny fifidianana rehetra mila miova izay vao ekeny Tsy filaminana tranga satria tsy mbola milamina ny fikirakirany datim-pifidianana rehetra. Hatreto aloha izany iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana ny eto Madagasikara ny 7 Novambra 2024 izao. Raha atao izany katsikady tsotsotra dia ny 7 ny volana Septambra ho avy izao no tsy maintsy mametra-pialana ny filoham-pirenena ankehitriny raha mbola mahasa sy maharisika ho isan'ireo kandida amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany ny tenany. Solombavambahoaka miisa 5 kosa no nandany lalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana sy mpantsiana 2024 nandritra ny famaranana ny fivoriana ara-potoana teny amin'ny anteny mera-pirenena tamin'ity androany ity. Mikael Ramalona. 70 miliara ariary mahery io ihany no teti-bola natokana hanatanterahana ny fifidianana ho an'ity taona ity. Vola izay tsy nisy fiovana raha ny hita tao amin'ny volavolan-dalàna tany am-piandohana hoy ny ministry ny vola sy ny teti-bola. Ao anatin'ny teti-bolam-panjakana voalohany inisialina ary mbola namafisina ao anatin'ity loa de finance rectificative tia ny vola entina amatsina ny fifidianana. Lazaina amintsika eto moa zany 40 miliara d'ariary zay izy dia miampy 12 miliara ho an'ny CENI zay nanaovantsika fifidianana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ity zany entina manatanteraka ny fifidianana. Voamarika tao anatin'izany ihany koa ny fampitombona ny maribola ho an'ny ministera telo izay misahana fandriam-pahalemana izay tafiakatra 70 lavitrisa ariary izany. Mbola misoratr'ato zany fa mitombo 420 isan-jato sorabola amenan'ny ministera de défense raharina tamin'ny herintaona sitraka 40 miliara ny sorabola ao amin'ny ministère io. Ny mpiasaka ny gendarmerie dia fa mitombo 50 isan-jato ny sorabolana dia manana izy crédia 31 miliara mpiasaka ny sécurité publique mitombo 30 isan-jato ny sorabolana mipetraka atao zany raha oharina tamin'ny herintaona dia manana crédia 18 miliara ny sécurité publique. Mitetina 520 isan-jato kosa ny sorabola ho an'ny ministera ara-tsosialy voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana sy mpantsiana 2024. Ankoatra izay dia solombavambahoaka 530 no nandany izay ary miisa 9 kosa ireo solombavambahoaka ny tsipaka ity lalàna ity. Soarivo ity dia tsangano ny tanana 22-19 iza no mitsipaka kosa iza no tsy milaza leka lany ny volavolan-dalàna tsika 20 sy 2024
tamin'ny faha-valopolo volana May 2024 momba ny lalàna mifeny fitantanam-bolam-panjakana na sipantsina ho amin'ny taona 2024. Tsy tafiditra tao anatin'ny LFR 2024 ny vola mahakasika ireo hetsika ara-sindikaly. Toetra maloto teo aloha ihany koa nandaniana ity lalàna ity raha ny fanazavany ireo mitsipaka izany. Mikaela Ramanolahatra. Teboka maro izay tokony namboarina tao anatin'ilay lalàna mifeny teti-bolam-panjakana na sipantsina 2024 no tsy nisy fiovana nandritra ny fandaninana izany androany teny amin'ny anteny meram-pirenena. Ohatra mazava tamin'izany ny fitakiana sindikaly izay tokony ho nampidirina tao anatin'ity teti-bolam-panjakana ity. Hoy ireo solombavam-bahoaka. Ka izay mihitsy manko zavatra mba miangavo zany izahay hoe avelao ny vola sasany raha ohatra ka tsy mety izy rehetra io 100 milliards nanapitsika ny subvention jirama io ho an'ireo fitakiana sindikaly ireo mba hijanona ny fitakiana amin'ny trésime eo mba andehanantsika amin'ny élection ty. Sosokevitra ny anay zay le tsy manery hoe tsy maintsy atao hoe zay tsy manery hoe tsy maintsy atao fa ny anay zany sosokevitra hoentinay satria hitantsika io tsy azo atao fotsiny hoe tonga dia mijanona zao dia zao na hoe tsy asitsika débat ary zay problème matsika tato monsieur le président. Toetra maloto teo aloha ihany koa no miverina raha ny nambarany solombavam-bahoaka izay nitsipaka ny fandaniana ity lalàna ity. Gaga zay le fiainana taloha andavana ny tetry any zany mbola nentina eny hatramin'izao. Revendication syndicale tsisy nampidirina anatin'ny LFR na ray ary. Resaka rehetra tsisy navoaka daholo izy. Le vola zany dia lanina fotsiny afaka mamety azy zay izy zany. Zay ny zavatra misy. Inary teneninao amin'izy zay izy. Lany tamin'ny 5 isa zany aloha definage zay 5 mandany eny eo. Hatreto tsy misy mihaino rehetra ary tsy manjaka izany demokrasia izany raha ny nambaran'ireo solombavam-bahoaka hatrany. Tsy afaka nahazo fitenenana ihany koa ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny atoko mpanohitra izay nangataka izany talohan'ny nandaniana ilay lalàna. Tsy azo ekena kosa ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panondrenana mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana. Hoy ny mpiandraikitra raha ny masivo Amerikana io no nivoatra nandritra ny fankalazana ny fety pirenena Amerikana androany. Yves Richard. Raha tsy nahinony teny nandritra ny fotoana na mpamaivay ny toetra ranom-pirenena, mivantana ny afatra ny mpiandraikitra raha ny masivo Amerikana androany nandritra ny fankalazana ny fety pirenena sy ny faharoa amby 70 taona ny fahaleovantena ny Etazonia. Araka ny fanazavana, tsy anaiky ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanitsakitsahana lalam-panondrenana indrindra mandritra ny fanatanterahina ny fifidianana izy ireo. As you've learned, and we've learned in the United States, the political process araka nambarantsika teo ny fanarahana lamina sy indrindra tamina politika zany dia tsy mora ary tsy voatery mirindra misosa araka ny irariana azy matetika fa tsy maintsy misy foana ny tsy fitovikevitra fa na ianareo eto Madagasikara na izay any Etazonia dia miaina zany zavatra zany fa ny zavatra tohanana mafy fotsiny dia araka nambara tamin'ny kabary teo ny lalam-panondrenana izay voalaza ny lalam-panondrenana ihany satria io ny efa mametraka ny rindran-damina rehetra mila arahana ny amin'izay tokony fiainana ny tontolo ara-politika dia na izay eto na inareo na eto na izay any Etazonia samy manindra izay voalaza ny lalam-panondrenana ihany sy izay rindran-damina efa voalaza ihany no arahana izay avela zay dia tsy tohanana mihitsy no vinovina. Suggestions to do things that are outside of that constitution we do not support. Miantefa amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony, indrindra ireo filoha androm-panjakana sy antoko politika, nikendry ny tsy halavorary ny fifidianana ny kabary ny mpiandraikitra raha ny masivo Amerikana. Tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny fifandraisana ara-diplomatika sy ny fiarah-miasa ny firenena rotota ny fandikana izany, satria ireo amin'ireo firenena manome famatsiana betsaka indrindra ho an'ny Madagasikara, Etazonia. Mandidina ny $100 zany ny taona 724 ankoatra ny antapitrisany maro ho fandraisany anjara amin'ireo fikambanana iraisam pirenena. Araka ny fanazavana ihany koa, tsy misy antony hafa ny tsy mbola nanendrena ny masivoan'ny Amerika eto Madagasikara fa dingana maro no tsy maintsy mbola raina raha ny fanazavana azo teny an-toerana. Fantatra mazava hatramin'ny androany tedi-bola ilain'ny CENI karakarana fifidianana filohampirenena tsy nentin'ny laza marobolina mazava
ho amin'izany moa ny filohan'ny seni androany raha nitaky 17 miliara ariary ankoatry ny 70 miliara ariary tamin'ny herinandro lasa teo fanadininy rakotorvery santatra. Tsy afaka mihoatra ny 70 miliara ariary voalaza tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 ny teti-bola natokana ho amin'ny fividianana ho ny ministry ny teti-bola Tselakory izay arak'izao aseho anao an-tsary izao. Nanambara nefa ny filohan'ny seni fa tsy nilaza izany ny ministry ny teti-bola. Androany kosa tsy nentina nanambara ny teti-bola mazava ampy hanatotosana ny fividianana ny filohan'ny seni. Zany hoe ny laza hoe zao le chiffre tsy ananako eto le chiffre tena exact zany fa ny zavatra misy fotsiny zany dia mbola misy banga ny amin'ny avaty amin'ny côté malgasy zany dia misy banga ny côté amin'ny projet SACEM zany zay ny zavatra misy zany dia efa fanantona tamin'ny ministre ny finance ihany moa zahay zany dia efa milaza izy fa hoe hitady ny fomba rehetrarehetra hamenona ny banga ny avaty amin'ny malagasy zany fa ny zavatra nyresahany dia tsy tafiditra ao anatin'ny LFR ao anatin'ny loi de finance rectificative ozy izy le gapin'ny seni satria tsy tafiditra le izy satria le lalàna vaovaovao zay tonga reo zany no niteraka n'izay le tsy fahampiana zay zany hoe fa taty anelanelany zany zay vao tonga le gap zany dia tsy tafiditra ao anatin'ny LFR fa nilaza taminay izy fa hojerevany ny amahanany le olana fa zay zany ny zavatra misy. Mbola mila fenona ny banga amin'ny teti-bola natokana ho amin'ny fividianana araka ny nambara ny filohan'ny seni. Nisy ny fividianana nataon'ireo mpiara-miombina antoka misana ny tetikasa SACEM teny amin'ny seni io arivo io hitadiavana ny fomba rehetra hamenona izany banga amin'ny teti-bola izany. Mbola mampametra-panontaniana araka izany ny mety ho fahampinana tsia io teti-bola natokana ho an'ny fividianana izay efa fantatra fa ho tanterahana ny fahafitony volana novambra ho avy izao io. Nilaza androany ny filoha-lefitry ny CFM fa tsy nampanao fifanarahana politika satria andraikitry ny mpanao politika izany ny filohany antoko HVM kosa nefa nanambara fa ny CFM no nampanao izay fifanarahana politika izay. Inona ny tena marina fanadinina Rarsona Yangtry. Nandritra ny fandaharana kaodalina atao amin'ny TVM tamin'izao mahafaroa amby roapolo jona lasa teo no nanambarany Rakotovarivo filohan'ny antoko HVM ho retany ho rendanitra fa ny CFM no nampanao ny fifanarahana politika izay toy izao arahinao izao. Zay aloha natsony zay hoe atsononareo lehibe ny antoko HVM hiady hevitra mifanatanterahana an'ity lalàna navoaka ny ACCT. Zay tsy nisy niantso anay mihitsy. Zay indray aloha dia izany nampiantso arany. Izany zay nampiantso ny CFM. Nanambara kosa androany ny filoha-lefitry ny CFM raha namitanin'ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV FM fa tsy anjaran'ny CFM ny manao fifanarahana politika fa ny mpanao politika izany. Ny mampiavana ny samy malagasy no andraikiny ho hatrany ny filoha-lefitry ny CFM. Marina ve na mbola volan'ilay accord politique? Ny CFM tsy manao accord politique satria zay tsy politique. Qui dit accord politique acteur an'izany le politicien. Zay mampiavana rehefa misy olona disadisa eo dia mihezaka mampifanatiny eo laba mampidinika zareo ambony tafo fa ny CFM tsy manana hevitra manokana hoe zao ny tsy maintsy fanarahanareo fanarahana politika manao politika manao an'izany mety miantso CFM izy mety tsy miantso CFM izy zany hatramin'izao manoloana ny fanginan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana amin'ny fisina na tsy fisihan'ny fifanarahana politika manoloan'ilay didina voakany dia io mbola ifanilihana sy ifandritana ary tsy misy porofo mazava io ny amin'ny fisihan'ny fifanarahana politika na tsy. Manoloan'izany tsy fandraisana ndraikitry ny ACC amin'ny fampiarana ny didy izay navoakan'izay dia mipetraka ny fanontaniana ny amin'ny hoe iza no milaza marina. Dia endrim-pitantanana tsy mazava toy izao ve no hitondrana amin'ny firenena. Inona ny fampandrosoana sy fanjakana tan-dalàna mampiatra ny demokrasia azo antenaina amin'izany. Ho azo atokisana ihany koa ve hikarakara fifidianana madio mangarahara ho ekeny rehetra ny fitondrana toy izany. Omaly vao namoaka ho fantam-bahoaka ny fitsarana momba ny lalam-panondrenana amin'ny fanoloana ny solomamoaka Abdila raha efa tamin'ny volana febroary no domandry fanadina Rarsona Yandratrany. Tsy andrenesam-peo hatramin'ity androany ity ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana na dia maro azy ireo antokona volana politika fiarahamonimpirenena pahalalàna
olo-pirenena no mangataka ny amaliny reo fitarainana efa misavovona be ao aminy. Ankoatr'izay, magaga ampanara-baovao ihany koa fa dia maika mihitsy ty fitsarana avombalalampandrenana ity, mamoaka itony fanapahana famerenana amin'ny toerana no solombavam-bahoaka ireo minisitra solombavam-bahoaka voaongana farany teo. Eo ihany koa ny fanoloana ny loholona no tendrena ho minisitra vao tsy ela teo akory. Mampapetram-panontaniana ny mpanara-baovao ihany koa anefa ny hoe nahoana ny omaly vao namoaka fanapahana amin'ny hanoloana solombavam-bahoaka Abdillah lany avy amin'ny VPMMM tamin'ny Voemara izay nodimandry efa tamin'ny volana Febroary ity fitsarana ity. Satria ve solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko politika mpanohatra izy ka tsy ilaina maika amin'ny fanoloana azy teo amin'ny anteny miram-pirenena. Fomba fiasa toy izao atao amin'ny fitsarana avombalalampandrenana izao izay tsapa fa mitongilana amin'ny mpitondra izao ihany koa ve dia ho azo antoka hitsara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana tsy ela amin'ity taona ity. Manoloana ny tsy mbola fialan'ny ministra Maharanty Jean de Dieu, ministra ny posta sy ny fifandraisan-davitra dia nanambarany syndikan'ny mpiasa ao amin'ity ministera ity fa maro ireo kolokolo efa nataony ity ministra ity tany aloha tany aroara fanambarany ireo syndikan'ny mpiasa. Ny syndikan'ny mpiasan'ny MPTDN sy ny mpiasa rehetra manerina ny nosy dia manao izao fanambarana manaraka izao. Misy inspecteur de poste, receveur principal atao Toliara, fianakavian'Andriamatoa Maharanty, nanao fanodikodinam-bola amina miliara nefa narovana ary nafindra ny toerany ka lasa inspecteur amin'ny fopy amin'izao fotoana izao. Sady tsy fanajana lalàna zany no miampy kolokolo ihany koa. Faharoa, ny famindram-pahefana nataon'ireo ministra Amindralahy dia natao andro maizina izay midika fa tsy misy fangararana izay taratra ny laza ratsy n'Andriamatoa Maharanty. Fahatelo, amboletra no nidirin'Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu teto amin'ny ministera izay nitondrana mpitandro filaminana sy gros bras iaro azy. Manoloana ireo mpiasa milamina tsy nisy nikorotana na dia tao anaty orakoraka azy. Miezaka mampifandrafy ny mpiasan'ny posta malagasy sy ny ministera izy ary mamafy lainga amin'ny aina aman-jery fa miasa ny mpiasa eo ambany fiadidiana. Noho izany, ny mpiasa rehetra eto amin'ny MPTDN manerana ny nosy dia manambara fa iray feo tanteraka amin'ny SSM izay mitaky ny redoublement zéro. Mitokona hatrany 100% ny mpiasa rehetra manerana ny nosy raha tsy mametra-pialana na isorana amin'ny toerany Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu. Samba ny enona teny manoloana ny firenena mikambana ny fiarahamonim-pirenena malagasy tanjona amin'izany ny andratritrarana ho 100 ny ODD amin'ny 3 sy 2 arivo. Takiny izy ireo ihany koa ny fananganana ny Conseil économique social Madagascar fanadiny Albertin Ramelary. Maro ny sakana no sedran'ireto solotena ny fiarahamonim-pirenena ireto vao tonga tamin'izao fandraisam-pitenenana manoloana ny firenena mikambana izao tao anatin'ny ECOSOC no tanterahana ny 12 jona lasa teo tany New York. Fanontaniana efatra no napetraka tamin'izy ireo. Na teo aza sakana maro samihafa, na sakana mikasika visa, na sakana mikasika vola, ny billet sy ny séjour, vola be de be mihitsy ny lany tamin'izany. Satria mbola tsy miantoka ny zareo fa mbola miantony tena zany ny fiarahamonim-pirenena nandeha tany. Zay azo lazaina fa dia hoe vonina zay hiaroavo ny fiarahamonim-pirenena malagasy. Ny zavatra mba nitaky ny fiarahamonim-pirenena maro tany zay manana statut constitutif dia hoe tokony asiana sehatra ahafahan'ny fiarahamonim-pirenena rehetra ao amin'ny Nations Unies mba hanana pouvoir de décision, de plaidoyer ary hiasa ohatra ny sotrana mpanjakana any amin'ny Nations Unies. Ka raha zay ny tratra, raha zay ny vita dia mety anana ataontsika hoe sens fa hoe ho tratra hanohany amin'ny 100% na 95% ngamba ny tandrona zay tokony tratrarina amin'ny horizon 2030 ODD. Takiny izy ireo ihany koa ny fananganana ny Conseil économique social Madagascar izay voalaza ny lalàna ny fananganana izany izay mbola tsy tafajoro hatramin'izao. Efa tonga efa mitsangana efa ela ny Conseil économique social ny Madagascar. Takinay ny fitsanganan'io Conseil économique social Madagascar io
amin'ny maha voalohany fiarahamonim-pirenenay malagasy sy amin'ny maha koa nohon'izay manana statut constitutif spécial auprès des Nations Unies ECOSOC satria inona moa ny ilainanay any amin'ny Nations Unies raha eto an-toerana tsy misy an'izany tsy fananganana conseil économique social eto Madagascar zay efa voasorotra ao anaty lapanirina dia milaza mazava ho azy fa misy fandekan-dalàna hitsatsana ny lalam-panorenana miteraka déséance koa io raha ohatra ka tsy tanteraka ny fananganana azy. Isy ihany koa ny fivoriana ataony 7 Jolay anatrehan'ireo mpamatsy vola izay tokony andraisan'ny fiarahamonim-pirenena malagasy anjara andinihana ny momba ny tontolo iainana. Petsy dokavarotra indray isika izao orenan'izay atantsika ny antotanisa zay navoaka ny OMH mahakasika ny vidin-tsoliky. Eo ihany koa ny séminaire izay nitotosain'ny Association économique Madagascar Japon tamin'ity androany ity rehefa avy eo ary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Telma double ton internet pour le même prix. Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety. Andraro sy tsara lalàna. Mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato be zao amin'ny karazana entana maro mandritra ny volana jona. Io arany ianareo. Fangaza ihany. Mahazo tapakila isaky ny mahafehy ny vidin'entana 10 ariary. Ny azo eo akitelo tombo vitany. Loka mety ho azo bon d'achat 10 ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary. De loge eo ihany. Fisarihana ny 30 jona amin'ny 120 ora. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de la vache qui rit. La nouvelle formule La Vache qui rit, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. La Vache qui rit, pour des journées pleines de vie. Ny rivotra madio, rano mamelombelona, tany manan-karena, ary asa nokaliana ampitiavana. Satria voamarina fa manaja ireo fenitra iraisam-pirenena amin'ny resaka fiahinan-tsakafo ny sokolay dia azo antoka fa ny tsara indrindra amin'ny vokatra vita avy amin'ny ronono no atolony anao na amin'ny tsiro na amin'ny otrikaina entiny. Sokolay, ny tsiro tena izy. Mirary fety sambatra manandratra ny maha malagasy sy ny vita malagasy miaraka aminao ny Jumbo Scorsi Super Maki amin'izao saramanitra izao ary hatramin'ny voalohan'ny volana Jolay mandra isanjara amin'ny tombola izay azonao loka marobe malagasy ny antsika. Jumbo, je t'aime trop. Super Maki, on amour à la vie.
racontez-moi. Bon, d'accord. Il s'appelle David. Je l'ai rencontré il y a quelques jours et il m'a invité à dîner. Ça me paraît être un départ excellent. Avant de vous confier à votre psy, il n'a que 27 ans. Tout doux, c'est normal. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Vous êtes tous les deux au top de votre forme sexuelle. Assurez-vous. Profitez un peu de la vie. Vous le méritez bien. Donc vous approuvez? Oui, sans aucune équivoque, oui. C'est excellent. Quelle n'est pas votre future belle-mère? Bonjour, mon chéri. Bonjour, maman. D'accord. Je vous revois l'année prochaine. Nous avons fait l'amour partout dans mon appartement. Oh, c'est trop génial. Ouais, c'est magique. Comment vous vous sentez? Je suis envie. Vous devez l'aider avant tout. Voilà votre limite déontologique. Jack, ça va? Merde. Tu as vu un de tes patients? Oui, c'est ta passion. Araka ny bande-annonce teo iny petite confidence à ma psy izay indray noronan-tsara rahantsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia araka ny antota ny isa navoaka ny OMH tamin'ny ity herinandro ity dehibe loatra ny etralain'ny fanjakana malagasy no mahatonga ny viditsoloka eto amintsika ho toy izao fanadinra Arsona Yandry. Navoaka ny OMH na ny ofisy malagasy de l'hydrocarbure tamin'ity herinandro ity ho fantatriny rehetra ny tahan'ny etralain'ny fanjakana malagasy amin'ny viditsoloka eto Madagasikara. Toy izao izany etralaina amin'ny viditsoloka izany isaky ny litatra. Eo amin'ny lasanty, raha 5,7 ariary ny vidin'ny ray litatra, dia 7,7 ariary no etralain'ny fanjakana amin'izany. 7,30 faingo 4,70 isanjato. Eo amin'ny gazoil, raha 4,3 ariary ny vidin'ny ray litatra amin'ny gazoil, dia 3,7 ariary no etralain'ny fanjakana. Izany hoe 7,20 faingo 4,70 isanjato. Eo amin'ny solika fandrehatra na ny petrol, 7,7 ariary no vidin'ny ray litatra. Izany hoe no etra alain'ny fanjakana amin'io dia 8,20 isanjato. Fanontaniana mila valiny amin'ny fanjakana fa mankaiza daholo ireo vola azo amin'ny etra ireo satria raha n'olo andin'ireo solombavambahoaka misy 5,30 androany teny amin'ny anteny miray-pirenena ny LFR 2024 na ny loi de finance rectificative dia tsy taratra tao anatin'io ireo vola be miditra amin'ny alalan'ny etra alaina amin'ny viditsoloka ireo. Mangataka amin'ny mangarahara mba hisiany tamberina andraikitra amin'ny tany tena tsarantantana ny vahoaka malagasy manoloana izany. Manomboka mahazovana ankehitriny ny fiara-miasa eo amin'ny mpandraharaha japonais sy malagasy nisy androan'ny séminaire izay nototsain'ny Association économique Madagascar Japon entina manatsara izay fifandraisana izay Henri Florian. Manam-pibetsaka amin'ny fomba natanterahana fiara-miasa amin'ny firenena anankiray ny fahafantarana ny mombamomba azy mialoha nisy ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta. Nisy androany ny séminaire lehibe no karakaraina EMADJA ny any Association économique Madagascar Japon entina mpahafantarana ny toetoetra ny firenena japonais izay entina namafisana ny fiara-miasa sy ny sehitry ny fandraharana eo amin'ny firenena japonais sy malagasy. Nandraisa ny malagasy anjara sy ireo vahiny avy ato an-toerana sy avy any ivelany ity séminaire lehibe ity. Teboka maromaro no takena mba ahafana mampandroso izany fiara-miasa izany. Mety mahazo ihany koa tsika critique fa critique constructive. Deuxième point, tiako marihana dia ity indrindra ho antsika anana produit fini tiana hoentina ho any Japon. Ny japonais zany a zay fijeriko azy mijery ivelany izy aloha. Mijery l'emballage izy. L'emballage les produits zany. Ino zany jerevany voalohany tsara. Rehefa tsara dia s'intéresser anatin'ny ina ny anatin'ity emballage ity. Ny anaran'le produit, ny ingrédients tokony ao anatin'le produit io amin'ny teny japonais. Tsara dia mandray anjara ny anatin'ireny foire na exposition izay misokatra ho an'ny firenena hafa. Manamevana ny mpandraharaha malagasy amin'ny sehitry ny fandraharana ny toy izao. Tanjona ny ahafahan'ny mpandraharaha malagasy ahafantatra misimisy kokoa ny firenena japonais. Mbola olona nefa ny fahavitsen'ny mpandraharaha manafatra entana avy any Japon noho ny fanondranana. Tanjona
tanjony séminaire zany a tena anampiana an'ireo mpandrara malagasy afantatra misimisy kokoa hoe ahoana ny fomba fanaovana affaire na business any Japon, ahoana ny fomba fiarahana amin'ireo mpandrara japonais, inona ny resaka kulturaly tokony ho hay, inona ny fomba sy fanao tokony ho hay mba hampamora le faneraserana sy firesahana amin'ireo mpanao orinasa any Japon. Zay zany no tena tanjon'ny séminaire androany, hoe ampafantatra ny fotom-pisainana japonais mba hampamora ny fiara-miasa sy ny fiseraserana amin'ireo mpandrara japonais. Ny anton'izay aloha tena mibahana be ao anatin'izay dia ny mine Ambatovi zany no mibahana ngeza indrindra ao anatin'izay fanondranana makany Japon izay, satria raha ny abetsaky ny vokatra vao amin'ny Ambatovi dia ngeza tokoa. Dia izay zany ny andrisan'ny tena hoe mibahana hatreto. Tanjona ny ahafahan'ny mpandrara malagasy manana fahalalana miseritry ny fandrarana amin'ny firenena japonais. Eo ihany koa ny anamevanana ny fifandraisana amin'ny fandrarana eo amin'ny malagasy sy ny firenena japonais. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ho tanterahana manomboka ny faharoan'ny volana Jolay ka hatramin'ny faha 1 ny volana Jolay ho avy izao ny fanatanterahana ny fanadinana ara-panatanjahantena baccalauréat amin'ny ity taona ity any Toliara any Henri Florian. Tanterahina manomboka amin'ny faharoan'ny volana Jolay ka hatramin'ny faha 1 ny volana Jolay ho avy izao ny fanatanterahana ny fanadinana ara-panatanjahantena amin'ny baccalauréat eto Toliara. Koa mpianatra miisa any amin'ny 5,750 sy iray alina no handray anjara amin'ny izany. Izany moa dia ho hita ato anatin'ny faritany Toliara izay aty ahitana fahatra efatra, ny fahatra Anosy, Androy, Tsimandrefana ary Menabe. Tokony hisy ny fahavononana eo amin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny araka izao ambarany tompony andraikitsy ny sampanjarahan'ny baccalauréat eto Toliara izao. Mikasiky le note EPS tsy laiko tazominjareo any le note EPS, raha vita tonga dia apetsaka any amin'ny présidence, apetsaka elaela aminjareo any mampisy fakapana. Ny hafatra ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpiadina zany, voalohany ho an'ny mpiadina mila misakafo amin'ny maraina. Faharoan'izay ho an'ny ray aman-dreny any ivelany zany ny ray aman-dreny no miandry ny zanaka fa tsy miditra anatin'ny enceinte ny anaovana le EPS. Ankoatran'izay koa moa ny anatiny ao efa misy dokotera mpitsabo, dia raha misy loza tapoka zany dia efa azo antoka ny fitsaboana amin'izay fotoana zay. Misy koa ny sécurité, ny polisy, ny FIP zany miassurer ny sécurité ao anatiny ao ka tsisy atahorana. Malohany zany dia tokony hanara-dalàna ny mpianatra rehetra, indrindra fa ny fanaovana ny fanamiana ara-panatanjahantena sy ny fitondrana ny kara-panonjo na ny karatra mahampianatra ary ny fahatongavana ara-potoana mba hanamorana ny fanatanterahana io fanatanjahantena io. Nivoaka androany kosa ny laharana faha-5 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo, asongadiny io gazety io amin'ny lohateny lehibeny ny élection présidentielle, détermination incohérente des acteurs politiques ao amin'ny pejy fahatelo. Ao amin'ny pejy fahatelo io ihany koa no misy ny lahatsoratra tournée IEM André Rajoelina conquiert le Nord. Eo ihany koa mahakasika ny zava-mahadomelina, trafic de drogue dure, Madagascar plaque tournante confirmée ao amin'ny pejy fahaenina. Pejy misa telo kosa natokan'izy ireo amin'ny mondial 2024, les qualifiés et les éliminés des éliminatoires des poules izay hita ao amin'ny pejy fahafito, fahavalo ary fahasivy. Ao amin'ny pejy fahafolo kosa no iresahany mahakasika ny fandaharana manokana momba ny fiazakazahany fanotofana tany sy ny fanondrenana tsy ara-dalàna izay velabelan'ny mpanao gazety Gaëtan Andriatsilava ao anatin'ny fandaharana alaleno amin'ny alahady voalohany volana Jolay ho avy izao amin'ny 7:00 eto amin'ny Cool TV. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia olona 5 no namony ainy tao amin'ny foibe-toeran'ny gazety Annapolis ao Maryland, États-Unis omaly. Olona ray no nitifitra vararaka tao amin'ny efitrano fivorian'ny mpanao gazety fanandina. Une attaque ciblée contre le Capital Gazette. Fanafiana voaomana tao amin'ny Capital Gazette, hoy ny mpitandro filaminana,
izay nanamafy ihany koa fa efa nahazo fandrahonana tao amin'ny réseaux sociaux io gazety io. Mbola tsy fantatra mazava teto na ilay gazety no tanjon'ilay mpanafika na olona iray ao anatiny. Na izany aza, niompana bebe kokoa amin'izay mety ho fifandraisana nisy teo aloha amin'ilay mpanafika sy ny gazety ny mpanao fanadihadiana. Brigade criminelle. Anaovan'ny brigade criminelle fa mitorana amin'izao fotoana ilay nahavanina ny loza. Fantatray fa tsy misy intsony ny atahorana ao amin'ny Capital Gazety sy ny manodidina azy. Avy hatrany dia nitifitra tao amin'ny rédaction ilay olona nitondra basy. Vokany, olona 5 namoy ainy ary maro ireo naratra. Fa tairana ho an'ireo mponina ao Annapolis, tanàna ahitana mponina 4 alina ao amin'ilay ilany atsinanan'ny Amerika. Malahelo ary alahelo no mibahana toy izay ny atezerana. Mitranga matetika izany ka mahatonga anay tsy hanao ninenina intsony. Na eo aza ny zava-nitranga omaly, niasa hatrany ireo mpanao gazety ahafahana namoaka ny vaovao androany. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Arabatra amin'ny saramanitra. Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Anary sara lalàna. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.